ia de ozy izy ianao hoe inona daholo ary nidirany 666 amin'ny resaka devoly dragona sy ny fahahoriana eto ambon'ny tany tra tsy hitako izay idirany zany amin'ny 666 eny tompoko misy idirany satria jeren'la tetikady ataon'ilay devoly am'izay tsika melezana n'lay piny tsirairay araky nitatsika teo de tonga ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo amby folo tsika zao zany hoe aritako fa indro nisy bibidia niakatra avy tao amin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy lofito ary tamin'ny tandrony de nisy diadema folo ary tamin'ny lohany de nisy anarana miteny ratsy raha ohatra zany ka ataotsika arabaky teny io raisitsika arabaky teny io bibidia niakatra tamin'ny ranomasina io a de ohatr'izao mipatiny ohatran'ny léopard ozy izy a misy lofito isa 2 3 4 5 6 7 misy tandroka folo isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de misy diadema eny amin'ny tandrony zay fa tsy arabaky teny io fa ny loha fitariana foana le izy a anatin'ny fahafenona ny tandroka hery ny dika ny tanjoka hery fa tsy hoe ny devoly no mitsiritsifo maniry tanjoka fa hery zany diadema mampiseho ny fiandrianana zay zany le izy io a de mitovy amin'ilay dragona tany an-danitra andin'ny fahatelo amin'ny toko faharoa amby folo ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manana lofito sy tandroka folo ary misy diadema amin'ny lohany tanareo mitovy le izy fa ny ray dragona de tia lay bibidia zay mitovy zany ny filazana ny dragona sy le bibidia fa miampy fotsiny am'le bibidia de hoe nisy anarana miteny ratsy zay le bibidia misy anarana miteny ratsy ao de ny ataon'le bibidia sy le dragona zany a dia mangalatahaka n'lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana n'Andriamanitra sy le zanak'ondry zay ny ataondry zareo tsisy ataony efa tsy mangalatahaka fotsiny de ho ampitahaitsika zany a ny momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Andriamanitra lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana Jesosy Kristy le zanak'ondry de ampitahaitsika amin'izay a ity dragona sy bibidia ty eo zanak'ondry eo amin'ny toko fahadimy de amaky ny toko fahadimy ihany koa zany tsika mamaky ny toko fahatelo amby folo tsika apokalypsy de mamaky ny apokalypsy toko fahadimy koa tsika de ampitahaitsika fa ny ataon'ireo de mangalatahaka fotsiny tsisy ataony afa tsy mangalatahaka fotsiny a nefa ny a tsy havita akory-tsiny io zany hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tao amin'ny ranomasina natandroka folo sy lofolo ary teo amin'ny tandro de nisy diadema folo ary tamin'ny lohany nisy anarana miteny ratsy toko fa andin'ny fahatelo amin'ny toko fahadimy tsy nisy anefa tany an-danitra na ity atanina ny ambany tany na sokatra ny boky na najery azy ity bibidia ity zany raha nivoaka avy any amin'ny ranomasina tadidinareo le nyteneniko le tany sy ranomasina tary aloha ty nivoaka avy any amin'ny ranomasina le zanak'ondry ndray dia tsy hita hoe avaiza ny feheviny satria le ny tany an-danitra rehetra tsisy mahavany le tombo-kase ny tetia tany rehetra tsisy nahavany tombo-kase ny tany ambany tany rehetra tsisy nahasokatra ny boky na nahajery azy any hoe tsy havany zany le zanak'ondry fa ny avian'ilay bibidia kosa avy any amin'ny ranomasina ka ny tianambary eto zany de zao hoe raha ohatra ka te halalan'Andriamanitra ianao a de mila mandalo am'le zanak'ondry mila malala ny Jesosy Kristy ianao raha te hafantatra an'Andriamanitra fa ao ihany izy ny mahasokatra n'le boky sy mahajery n'lay ny boky zany de le planina an'Andriamanitra ho am'izao tontolo zao ny ataon'le bibidia de mangalatahaka n'io zanak'ondry fotsiny inavy ny fangalana tahaka ataony nandre feo ohatra ny feo ny vahoaka betsaka sy tahaka amin'ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny kotrokorakotrokorana ny teny hoe aleloia ny tompo Andriamanitsika de nytsotono nampiorina ny fanjakany io toko fahasivy folo andin'ny fahaenina amin'ny apokalypsy fa ity nefany a amin'le izy manana tandroka sy lofito ary diadema de miseho azy ho izy ny mpanjaka eto ambonin'ny tany izy zany miseho rôle eto ambonin'ny tany nefany a raha ny tena izy de ny tompo Andriamanitsika de nytsotono mampiorina ny fanjakana ny tompon'ny fanjakana de Andriamanitra ny tena tompony mangalatahaka an'izay fotsiny izy andin'ny faharoa amby folo amin'ny toko fahasivy amby folo ihany
ny maso ny toy ny lehilahy fa ary lohany nisy diadema maro. Ny anty nisany diadema mifolo fotsiny fa ny diademan Jesosy Kristy dia maro be. Izy dia manana anarana voasoratra izay tsy misy mahafantatra fa tsy ny tenany ihany, ary miakanjoakanjo voafafiray izy. Ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra, ny teny tonga nofoka nonona tamintsika. Pilazan'i Jesosy Kristy io zany izay manana diadema maro. Zay ny sary ataonao hoe Jesosy Kristy diadema maro, bibidia diadema folo kely. Ny ataony dia te haka ny toeran'Andriamanitra foana. Zay ny ataony devoly zany, haka ny toeran'Andriamanitra foana. Dia io efa nytenen'ny Lioka, efa nytenen'i Jesosy Kristy zany tamin'izy nalaina fanahy izy devoly hoe miondre mandoalia eto amiko mivavahako dia omeko anao zao tontolo zao. Dia zao lazain'i Jesosy Kristy hoe voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ao ny akofanao ary izy rery ihany no topoinao. Dia tsy nety nikohaka tamin'ny devoly Jesosy Kristy, fa ny tanjon'ny bibidia zany dia nikohaka eo amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra, fa tsy nety an'izay izy. Ny 9:40 amin'ny toko 7:20 ihany dia ozy izy hoe manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny fehany izy hoe mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Ka na ohatra raha zany ny devoly ka andrinany zao tontolo zao, dia ny Andriamanitritsika kosa Jesosy Kristy mbola andrinany zany, mbola mpanjakany zany mpanjaka zany, mbola tompony zany tompo rehetrarehetra zany. Dia lazaiko hoe aza matahotra an'izany bibidia zany ianao, fa kely zany mihoatra n'ilay Jesosy Kristy atsika. Miseho lehibe izy rehefa izy rery ny jerenao, fa kely izy rehefa izy ihany ny jerenao. Ohatr'izany daholo ny zavatra rehetra e. Rehefa mijery roplanina ianao ka iny fotsiny jerenao dia izy angeza be ty avion ty, fa rehefa le roplanina ery alavitra ery jerenao dia oi kely bilitika kely iny. Dia ohatr'izay ny zavatra rehetra. Zay mpandrininao ihany ngeza be. Ka raha vao ny devoly fotsiny, bibidia fotsiny jerenao dia ohatran'ny ngeza izy, fa rehefa ampitahinao ny Jesosy Kristy izy tsisy dikany, tsy makaiza. Ny bibidia izay hitako dia tahaka ny léoparde, iny le sary nasehontsika teo. Ny tongony dia tahaka ny ambera, ny vavany dia tahaka ny an'ny vavan'ny liona. Reny rehetrarehetra symbolika daholo, fa tsy ihany fa tsy hiditra lalina amin'izany tsika satria tsy ampy fotoana. Nomen'ilay dragonazy ny heriny sy ny fiandrianana ary ny fahefana lehibe. Zay zany le bibidia avy amin'ny dragona ny fahefany, avy amin'ny devoly zany ny fahefany io bibidia io. Mahery izy manana manjaka izy manana fahefany io fa avy amin'ny dragona. Fa ny zanak'ondry iray ny fahefany dia avy amin'Andriamanitra ho an'ilay avy amin'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Toko 5:9. Ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy zava-mananaina efatra, io ilay efa niresako anareo. Ary teo avoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka fito sy maso fito izy, dia efa nahafiton'Andriamanitra ny rahana kany amin'ny tany rehetra. Tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ny anazy indray zany ny fahefany dia eo an-tanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Avy amin'Andriamanitra ny zanak'ondry, ny anty avy amin'ny dragona. Fa ninana zany ireo. 9:12 amin'ny toko 9. Niteny tamin'ny feo mahery izy hoe ny zanak'ondry dia novonoinako dia mendrika an'iray hery, arena, fahendrena, faherezana, aja, voninahitra ary saotra. Anankifito reo, isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ny anty hery, fiandrianana ary fahefana fotsiny. Kely mihoatra ny zanak'ondry ny an'ny le dragona zany, fa miseho homanana izy. 9:7. Lohany ray dia toa voka efa ho faty, nefa sitrana ihany le ferisaka nahafaty azy, dia gaga ny tany rehetra ka nanaraka ilay bibidia. Hoe tena mahery io efa saika maty le rôlina, le deba mantsy saika maty le deba dia sitrana ihany. Fa inona ny dikan'io hoe vo ka efa ho faty nefa sitrana ihany? Ngala tahaka Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indro hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy zava-mananaina efatra, dia teo voan'ny olona nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono. Io tahaka nefa voavono, vo ka efa ho faty. Fa voavono Jesosy Kristy fa naniny tsangana tamin'ny maty. Fa ity efa ho faty fa sitrana ihany ny feriny. Mangala tahaka an'ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ny ataony io. Mangala tahaka amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy fitsanganan'i Jesosy Kristy izy fa tsy mitovy akory tsinona. Ny 9:12 amin'ny toko 7:12 dia mbola miteny izany ihany izy hoe
ny fahefana rehetra nanana ny bibidia voalohany dia nasehony teo anatrehany ny tamba amin'izay monina ao dia nasainy miakohaka eo alohan'ny bibidia voalohany izay sitrana tamin'ilay fery ny saika nahafaty azy io le fangalana tahaka n'le fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany a sitrana tamin'ilay fery ny saika nahafaty azy. Ny 140 mbola zay ihany koa ny teneniny mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambony tany koa hanao sary ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany zany ny tanao efa voy fa tsy maty fa mbola velona ihany mafy be mihitsy io bibidia io fa mbola tsy mafy noho ny Jesosyntsika zany e Jesosyntsika efa maty mihitsy efa nalevona atelony fa mbola navita nitsangana tsy mahavita an'izany ny bibidia tsy mahavita an'izany ny devoly tsangana amin'ny maty Andriamanitra ihany mahavita an'izany manangana amin'ny maty. Toko fa 17:9 ny bibidia ilay hitanao teo dia teo ihany fa tsy eo zao io le mampiseho an'le izy misy dia tsy hita dia verina indray izy avy eo hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa any amin'ny fandringanana ary monina ambony tany sady tsy voasoratra ao boky ny fiainana hatramina noeran'izao tontolo izao dia ho gaga zay dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy indray hitanareo mangala tahaka mihitsy hoe hita dia tsy hita indray dia hita indray Jesosy Kristy maty dia nalevina dia nitsangana indray mangala tahaka zay fotsiny ny ataony dia ineny Jesosy Kristy atsika nefa jereo ny zavatra nataony ny hira tio nikira vaovao izy hoe ianao Jesosy eo zanak'ondry ianao no mendrika indray ny boky sy amanotomboka saina satria voavono ianao ny rahanao no nanavotanao olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny olona sy ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra ny rahanao maty ianao fa matoa ianao resahana dia tsy razam-bazaha zany ny Jesosyntsika satria voalohany izy tsy vazaha fa izy nahary ny malagasy ko ahoana izy ny vazaha faharoa izy tsy razana satria izy nitsangana tamin'ny maty ko ahoana izy ny razana zany Jesosyntsika zany tsy razam-bazaha fa io nandresin'ny fahafatesana fa ity ny mangala tahaka ty bibidia ity ka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zava-dehibe foana ao anaty baiboly zay ny nazahoantsika fandresena ny rahany manomboka any amin'ny toko voalohany mihitsy manomboka amin'ny 15 dia efa miteny an'izany izy ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty io lamatoa amin'ny maty lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tia atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany io zany izy maty nanao atsika ho fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azy any amin'ny voninahitra sy fanjakana mandrakizay amainy indro avy any amin'ny rahony izy ahita azy ny maso rehetra na dia izay nandefina azy azy satria velona izy nefa ny vonoana n'le fonina izy dia ahita azy ny maso rehetra na dia izay nandefina azy ary tomany azy ny firenena rehetra ambony tany eny amen zany le Jesosyntsika par rapport an'le hita dia tsy hita dia hita dia tsy hita fa ny azy tena nandresiny fahafatesana izy 7 indray amin'ny toko 5 ny hira tonikira vaovao izy hoe ianao no mendrika indray ny boky sy amanotomboka seny satria voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra nahita sady nandre feon'anjely maro manodidina sehatra fiandrianana sy zava-mananaina ary ny olona ary nisany dia alinalina sy arivoarivo niteny tamin'ny feo mahery izy hoe ny zanak'ondry izay novonoana dia mendrika indray ny hery arena fahendrena faherezana aza voninahitra ary saotra io izy ny mendrika ambony indrindra satria novonoana izy maty fa efa nitsangana tamin'ny maty dia izy no mendrika indrindra izany zavatra zany tsy vitany bibidia dia angalany tahaka ary 14 zao verina amin'ny apokalipsy toko 17 ary ny akohaka teo anoloan'ilay dragona ny olona satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia ny akohaka teo anoloan'ny bibidia ny olona ka niteny hoe iza ny tahaka amin'ny bibidia iza ny mahay miady aminy ohatrany hoe izy zany tena mahery indrindra zany io bibidia io dia miaiky daholo tsisy ohatran'io rangaha iza ny ohatran'io kanefany seho mafy be izy ny tsy fantany anefany dia efa nitenenina momba an'Andriamanitra zany any amin'ny Salamo 7:20 Salamo 7:20 2:9 ry tompo Andriamanitra tompo zao rehetra zao iza ny mahery tahaka anao tompo manodidina anao fahamarinanao efa hatramin'izay ka hatramin'izay
dia lehibe foana ny Andriamanitra tsisy mahery tahaka anazy fa ity bibidia ity miseho mahery tahaka anazy hoe iza ny tahaka anao dia tsy mitaha zany le bibidia te hitaha amin'ny Jesosy fa tsy mitaha kely loatra. Toko 7:17 ery ambany tery navela iady amin'ny olona masina izy ka haresy azy nomena fahefana amin'ny fokom-pirenena ny vahoaka samy hafa fiteny ary firenena rehetra izy. Io zany le bibidia mbola resahany raha vao toko 7 dia le bibidia foana ny resahany. Dia eto zany ohatrany hoe nandresy izy le ady izy dia naresy ny olona masina. Satria raha olona masina ireo le raha taditsika tary amin'ny toko 12 hoe tsy makamaminy aintsony izy na dia ho faty ary. Dia very le bibidia fa rehefa maty ny olona masina dia resy zay. Azafady. Ny Salamo 7:100 andininy 5 mbola mamerina an'io. Iza ny tahaka an'Andriamanitra? Iza ny tahaka ny tompon'Andriamanitsika izay mipetraka eo amin'ny avo? Tsisy. Le bibidia raha taha avy any amin'ny ranomasina no voaka dia tsisy maharesy azy. Le izy nahazo fahefana avy any amin'ny dragona dia izay mahatonga ny dragona mahatonga ny olona mekohaka eo amin'ilay dragona. Fa ny Andriamanitsika mbola lehibe lavitra noho izany dia tsisy atahorana ny andeha hoe hivavaka amina tsy na dia ohatrany hoe hiady andresin'ny olona masina ary izy dia tsy makaizy izy eo anatrehan'Andriamanitra satria io le Mikael le tadidilareo le Mikael nandresin'ny devoly tary le dragona tary ty ara zany efa resiny ty fotsiny dia efa nandresiny ty dia maika fa le bandikeliny ty azonareo hoe bandikeliny ty zany dia efa maika maivana be mettre lara resinaiko zay lahy. Andiny 5 dia nomena lela miteny zavatra mihoapapana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 270 volana. Io ndray le chiffre 270 volana to foana samy hafa fotsiny itenenany azy fa tapany ihany no mikobana. Nomena fahefana ny asa izy any nomena tsy tompony ny fahefana io bibidia io fa nomena azy ny fahefana. Fa ny zanak'ondry ohatra zany zanak'ondry manana fahefana fa ny fahefan'ny zanak'ondry dia avy amin'Andriamanitra. Ny andiny 5 amin'ny toko 5 hoe nefa ny ray tamin'ilay olona tamiko hoe aza mitomany indro liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofony Davida no efa nandresy ka hanokatra amin'ny boky sy hamanotomboka sehan'ny 7 io. Izy zany nomena fahefana hanokatra an'ilay boky. Ny tadiavina taiza tsisy nahita fa izy no nahita satria izy no nandresy. Efa nandresy Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany teo ny hazo fijaliana. Mikael ary efa nandresan'ilay dragona maika moa mbola resin'ny Jesosy Kristy teo izay mitory teo amin'ny hazo fijaliana. Toko 9 ary nijery ary efa nivahany zanak'ondry ny ray tamin'ny tombo-kase 7 ary reko ny ray tamin'ny zavamanana 4 ny teny tahaka amin'ny fikotrokorana hoe avy ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy dia nitondra tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia niainga izy ka andresy ary mba andresy io. Miresaka fandresena foana eto zany par rapport amin'ny fahefan'ity bibidia ity dia mahery foana ny Andriamanitsika. Saingy ny fotoana n'ilay bibidia dia voafetra ihany io 270 volana telo sy tapany atsasaky ny 7 tsy makaizy io tsy makaizy io ny atsasaky ny 7 niseho tabataba be fotsiny izy ka rehefa tsy mijery an'le Jesosy Kristy ianao dia ohatrany hoe izy mafy indrindra dia matahotra ianao izy zany 66 zany mampatahotra zany zay ngamba le nouvel ordre mondial fa rehefa mijery Jesosy ianao dia izy kavela kely ihany. Andiny 7 amin'ny toko 5 ny zavaboary rehetra na izay any an-danitra na izay ty ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany na izay ambonin'ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy miteny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eneny saotra ny haja ny voninahitra ny fanjakana mandrakizay ny anty 270 volana fotsiny atsasaky ny 7 ny anty mandrakizay zany n'Andriamanitsika. Izy ny tahoranao na izy io tsy olana zany tsy makaizy fa voafetra ny fahefany voafetra ny fotoanan-jakany voafetra telo sy tapany. Ny azy zay avela teneniny ihany nomena lela mahay lela miteny zavatra mihoapapana sy fitenenan-dratsy izy io
zay teneniny ihany asaina teneniny ihany lazay tsy afaka miteny mihoatra an'izay izy fa neny Jesosy Kristy neny le zanak'ondry dia fahendrena sy fahalalana feno fahendrena feno sy fahalalana feno mitoko 5:5 ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy zava-mananana rehetra ary teo voan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka feno taditsika le fito tandroka hery pleine puissance plein pouvoir tandroka feno maso feno mahita ny zavatra rehetra sy mahalala ny zavatra rehetra ny dika zany fa tsy hoe anao sarina Jesosy ndray anao dia anao sarina Jesosy ray roa telo efatra dimy enina fito fa feno fahitany fahalalany endry be izy neny ty tsy mahay nininy ty fa ty boloky mangala tahaka fotsiny ainy dia azy dia fanahy fitol'Andriamanitra dia avy ndray misy fanahy fitol'Andriamanitra fanahy fahendrena fanahy fahalalana fanahy faharitantsaina fanahy zao feno ny dikan'izany tompoko feno pleine sagesse pleine connaissance plein pouvoir zany nen'le Jesosy Kristy atsika mihoatra amin'ity dia milaza ianao manana ny Jesosy dia matahotra vao mahita sisy anankitelo dia nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy dia hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny ary ireo monina any an-danitra mazo miteny ianao teneny daholo dia tenena izay Andriamanitra reo ny Andriamanitra reo io na ny kolonize any malagasy nanimba fomban-drazana malagasy alefa azy mazo miteny fa ngamy raikitra ny lelanao raha miteny izany ianao fa mankaiza nefa satria ny asan'ny devoly zany te haka ny toeran'Andriamanitra foana hoe zany rôle tsy le Andriamanitra lazainareo io fa zany rôle zay ny devoly dia ty rehefa hitantsika teo andiny fafito navela hiady tamin'ny olona masina izy ka resy azy eto zany dia olona masina izy moa ny edivany raha ohatra ka manjavony reo fa tsy manjavona zany reo matonga navela hiady amreo ary navela aresy eo le hoe mahazo maty mety maty mihitsy ny olona masina nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena ny vahoaka samy hafa fiteny ary firenena rehetra izy ohatrany hoe tena universel io le mahatonga ny olona hoe nouvel ordre mondial io satria le 666 anankiray ery dia mahare hoe na firenena rehetra samy hafa fiteny rehetra dia izy manana fahefana amreo zay le mahatonga ny olona mieritreritra an'izany dia mampatahotra foana nouvel ordre mondial le franc-maçon 666 oy fa avelao izy ianao an'izao jereo nge le Jesosy Kristy atsika izy zany te hanjaka amin'ny olona rehetra ary be dia be tokoa ny azony fa jereo nen'le Jesosy ny hira tononkira vaovao izy hoe ianao no mendrika ny ray boky sy manotomboka seny satria voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra ary nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo ary anjaka ambonin'ny tany io am'ireo olona reo na firenena iza na ny iza rehefa an'Andriamanitra ka tiany ho alaina ho azy dia azo ny foana tsy mahasakana an'izany mihitsy ny devoly na kely ary fa azo Jesosy Kristy tiana dia mijery fotsiny izy zany Jesosy ana daholo reto eo izy Jesosy tiana reto ana faly ana mijery fotsiny le tia zany ene io ataovy ohatr'izany ao mamaky baiboly dia hitanao izy hoe milay le Jesosy fa tsy makaiza le raika alataloha toko voalohany 5:5 ho an'izay tiatsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany hitanareo zany nataon'i Jesosy tiatsika izy dia namafaka atsika tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady nanao atsika ho fanjakana sady mpisorona ho an'Andriamanitsika fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ray ho azy eny voninahitra sy fanjakana mandrakizay amen tsy mitaho mangala tahaka fotsiny ataony riva tsy makaiza akory io toko 7:5 resaka ny retony ray tsika rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy olona
betsaka tsy tambisaina avy tamin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny rehetra nitsangana teo anolohan'ny seza fiandriana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo ny akanjo fotsy lava sady ny tanana sapandro fiteny tanany be dia be ny olona nyvonjen'ny tompo ary ireo dia tsy maintsy voavonjy dia io ny akanjo fotsy dia mariky ny fandresena ary ny sapandrofy dia mariky ny fifaliana satria nandresy zany ny olona vonjen'Andriamanitra hain'Andriamanitra mamonjy ny azy raha azy ianao ninona atao amin'ny bibidia dia hainy foana mamonjy ianao na avy amin'ny firenena inona ianao na avy amin'ny firenena inona na inona ka na nouvel ordre mondial inona ny atao na inona aza manahan'izany jereo ny tomponao fa aza mijeren'izany lehibe lavitra aloha izany ny tomponao. Andiny toko faevatra ambin'ny folo andiny fahenina ary hitako fa indro nisy anjely ray hafa koa nidina teo voalolanitra nanana filazantsara mandrakizay toriana amin'izay monina amboniny tany sy amin'ny firenena fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olo-pirenena rehetra io dia izay ny andrasananao itoreny io filazantsara io amin'ny olona sy firenena rehetra zay le ataonay amin'ny 28 novembre zao etsy amin'ny kolonady misorata anarana raha andeha dia mba manatateraka an'izany fa tsy matahotra fotsiny nouvel ordre mondial dia mitanaka vavy eo ohatran'le raika lataloha zay tsy aresy zany izy fa mangalatahaka le zanak'ondry fotsiny izy ny zanak'ondry ny mendriky fa io bibidia io tsy maka izy io. Andiny fadimy hoy anefa ny ray tamin'lo olona tamiko hoe aza mitomany indro lioana avy amin'ny fireneny Joda dia solofony Davida izy no nandresy ka nanokatra amin'ny boky sy amanotombo-kase izy ihany mendrika amanotombo-kase satria izy no nandresy ary efa nandresy ary mbola andresy le dragona raresiny ko maika zay ty pion kely ty tsy ho resiny. Toko faharoa ambin'ny folo andiny faraka ambin'ny folo izy ireo kosa le izy ireo indray eto zany le miresaka ny vahoaka an'Andriamanitra miresaka mipino izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny rany zanak'ondry no Jesosy maty ho anao teo amin'ny azo fijaliana no mahatonga anao mandresy satria teo nandresen'ny dragona nandresen'ny devoly teo nanitsakitsahany loha mena rano dia mandresy koa ianao ary manoatra noho ny mpandresy ary mahatonga anao manoatra noho ny mpandresy dia tsy miady akory ianao dia mandresy raha tsy mahazo n'izany ianao dia jereo any amin'ny YouTube KCMB hoe manoatra noho mpandresy dia hitanao inona ny dikan'izany. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy io tsy misaraka ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mamaky baiboly isan'andro raha te handresy ary tsy nakamaminy aina izy na dia ho faty azy zay ianao vao afaka mahavita an'izany raha tsy zany ianao dia mbola io le hainao marary lava zany izy mbola io ihany ny fikiriny eo misy milay lavitra any tsy makamaminy aina na dia ho faty ara satria mandresy foana na maty ary fa tsy hoe raha maty akory dia resy satria vao mainky ara makany amin'ny tompo. Andiny faraka ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany nanana tandroka roa tahaka ny zanak'ondry izy nefa ny teny tahaka ny dragona. Dia zany tsika mijery misy rôle misy deba anankitelo ny deba teo tsika le toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany nahita n'ilay bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina fa tia indray avy tamin'ny tany eo manana namana zany izy le bibidia faharoa koa zany naman'le bibidia voalohany teo fa ity indray nanana tandroka roa tahaka ny zanak'ondry dia eto indray ianao zanak'ondry indray manana tandroka roa azafaty fa sary io paoma io symbole io fa tsy hoe tandroka roa akory fa par rapport amin'ny tandroka ny zanak'ondry anankifito toko fahadimy andiny fahenina ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy zava-mananana efatra ary teo voan'ny lolona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa vovony nanana tandroka fito feno plein pouvoir pleine puissance zay ny zanak'ondry lehibe lavitra tia anakiroa fotsiny fa izy mangalatahaka ny ataony tsisy ataony fa tsy mangalatahaka izy rehefa miteny izy dia ohatran'le dragona koa no miteny mangalatahaka n'le dragona tsisy ataony fa tsy zay dia Jesosy Kristy efa nampitandrina foana hoe izy foana ngeny angalatahaka anazy
iseho hitovy aminy. Matitoko fahefatra amby roapolo dia miverina intelo zay maro no avy amin'ny anaraka ilaza hoe zany Kristy. Dia mahagaga nefa mbola maro voafitany dia efa misy an'io mbola misy maro ihany voafitany. Manao satroka le anina sigara mangirangirana reny izy dia manao akanjo maitsomaitso dia manao kiraro fotsifotsy dia lanjainy le lanjainy tiavotra mihitsy. Misy foana zany, misy foana zany, nisy foana zany teo amin'ny tantara, mbola misy foana zany eo amin'ny tantara, fa tsy zany ihany fa mbola misy foana. Andiny faraka ambin'ny folo Matitoko fahefatra amby roapolo ihany. Izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Efa niteny zany Jesosy Kristy dia misy foana zany. Efa eo amin'ny tantara rehetra zany fa tsy hoe any aoriana any akory vao isy. Fa mandritra ny tantara fiangonana misy foana zany. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka any famantarana lehibe sy fahagagana raha azony ataona dia ny olom-boafidy aza dia hofitany. Indro efa voalazako taminareo raha teo zany. Raha azo atao fa tsy azo atao zany. Fa misy ohatran'ny olom-boafidy rehefa tratrany ihany satria tsy voafidy izy. Fa ny olom-boafidy zany tsy azo ny fitana, indrindra raha mitana ny noho ny rahan'i Kristy sy mitana ny fanambarana ny Jesosy Kristy, zany hoe mamaky baiboly isan'andro dia tsy voafitaka an'io. Io zavatra mitranga amin'ny fiainantsika fa tsy hoe amin'ny ho avy akory zany vao isy, fa misy foana. Ny andininy fahefatra amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ary akohaka eo anoloan'ny dragona ny olona satria izy no hanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ny akohaka eo anoloan'ny bibidia ny olona ka hiteny hoe iza ny tahaka ny bibidia, iza ny mahay miady aminy. Io mangalatahaka fotsiny ny ataon'io dia mekohaka eo daholo ny olona rehetrarehetra izay tsy mahalala satria mieritreritra hoe io ny tena milay indrindra, io ny tena mahery indrindra. Iza moa mitady olona resy fa ny mandresy ihany ny tadiavina. Io akohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany. Fa izy ireo monina ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavona hatramin'ny androenan'izao tontolo izao. Izay tsy manana ihany mekohaka amin'ireo fa ny manana efa mahafantatra hoe ny anay rangaly milay be zay tsy mekohaka amin'io fa ny anay milay be vonoa zay fa zay tsy makamamy ny ainay intsony zay fa ny anay ny tsara lavitra no irinay dia ny any an-danitra. Manana an'izany ve tsika kristianina malagasy? Manana an'izany ve ianao? Engane ka hanao amen nareo hatreto aloha tsisy nanao. Ny bibidia, ity bibidia amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ity zany, io ilay antsoina hoe antikristy. Satria manohitra sy mangalatahaka ny Kristy fotsiny. Io no antsoina hoe antikristy. Kristy zany, antikristy satria manohatra ny Kristy dia mangalatahaka ny Kristy. Zay ilay bibidia hitantsika teo toko andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Hitantsika teo miproventsika mihitsy hoe mangalatahaka ny Jesosy Kristy fotsiny izy. Fa zao re olona, tsy antikrista le izy fa antikrista. Jereo ohatra miova kely fotsiny ty fa samy hafa be ny dikan'io. Samy hafa be ny dikan'io. Vao miteny izany ianao dia fantatro ny position anao. Hoe zao ho ianao. Ny ante dia avy amin'ny teny latina hoe avant. Ka ny olona miteny hoe antékrist dia le olona miandro hoe rehefa hiveriny Jesosy zay vao, na rehefa manjavona sasany zay vao hipotry io président nouvel ordre mondial io anao an'izany. Zay ny dikan'io avant antékrist. Fa tsy mitombona io satria ny Krista dia teny grika voaositra ny dikany. Ka lasa teny roa mifangaro zany io zany le antsoina hoe ohatra hoe manao lavaka dia lavakisation. Teny ve zany lavakisation zany? Fa ohatra zany io antékrista zany satria ny ray teny latina, ny ray teny grika ampiarahana. Fa ny izy antikrista satria ny dikany anti dia contre. Io manohitra mangalatahaka. Ary io efa nitenen'i Jesosy Kristy ao Matthieu toko fahefatra amby roapolo fa hisy foana mandrapiveriny. Hisy foana. Dia efa nisy io zany hatramin'izany misy io zao mbola hisy io amin'ny manaraka. Zay ny lazain'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo.
raha misy ny teny hoe antikrista ao anaty baiboly dia Jona ihany manoratra azy fa ny epistile izy manoratra azy fa tsy tany amin'ny apokalipsy. Rakizy zao ny ora farany. Ny ora farany zany dia ny ora nanomboka tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy nitsangana ny akarany any an-danitra ny latsahan'ny fanamasina mandra-piveriny Jesosy, zay ora farany foana. Zao ny ora farany araka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy. Io antikrista fa tsy antikrista. Sady maro ny antikristy efa tonga sady tanareo fa be dia be izy. Ary misy ato, tsy fantatro hoe iza fa misy ato. Misy, tsy maintsy misy. Angala tahaka fotsiny. Ho avy ny antikrista efa tonga sady dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy eto amintsika ihany ny elan'ireo nefa tsy mba namantsika izy. Trao mba miaraka zay ny lazaiko hoe misy eto e. Trao mba miaraka zay efa nanatrika KCMM be zay e. Ko raha tsy lakile makany an-danitra ny KCMM be. Avy eto amintsika ihany nalana eo nefa tsy mba namantsika izy. Raha toka namantsika izy dia nitoetra teto amintsika ihany nefa ny ala izy mba aseho fa tsy namantsika izy rehetra. Lasa manohatra. Tsy hoe akory rehefa tsy miaraka eto dia lasa antikrista hatray. Fa manohatra ny Kristy na dia efa nalala kely ny Kristy azy. Dia miditra amin'ilay bibidia niakatra avy tampon-tany indray tsika zany. Zay tsika miditra amin'ilay bibidia niakatra avy tampon-tany. Le teo zany le antikrista le andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo teo. Dia izy io rehefa mijery tsika zany dia io le fahatelo trio. Satria ny toko faharoa ambin'ny folo nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra dia indro nisy dragona mena lehibe nanana loha fito tandroka folo ary nisy diadema fito eny amin'ny lohany. Iny ny voalohany, iny le deba. Iny le deba be. Dia ny serifany rôla, serifany deba. Toko fahatelo ambin'ny folo tsy maharaka ina moa. Anina tsononareo dia tsy mahay zany tamin'izay mpijery Ester zany. Ary hitako fa indry nisy bibidia niakatra avy tao amin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha folo fito ary tamin'ny tandro dia nisy diadema folo ary lohany dia nisy anarana amin'ny teny ratsy reo. Voilà le trio. Le dragona dia le antikristy le bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ary ty bibidia niakatra avy tamin'ny tany ity. Complet tsara le fangalana tahaka eto. Fangalana tahaka an'Andriamanitra manomboka eto. Satria raha telo zay iray Andriamanitra, ray zanaka fanamasina, dia telo zay iray koa mibibidia. Mangala tahaka an'izany kory zareo. Complet tsara. Fa izy ty niakatra avy tamin'ny tany ity, eo zany tsika mahita an'le izy telo. Ary hitako fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ny dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Reo izy telo. Le voalohany le toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo le dragona, le faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany le bibidia, le antikristy. Dia ity zany mpaminany sandoka. Ity zany mpaminany sandoka. Ary hitantsika fa mpaminany sandoka tokoa izy satria izy miteny tahaka ny dragona, miteny ny asany. Miteny foana. Toko fahasivy ambin'ny folo andiny faharoapolo. Ary ny samborina le bibidia mba mpaminany sandoka. Io ty zany le mpaminany sandoka. Dia ilay nanao famantarana teo anatrehany, io amin'ny mahay mazio, izay nentiny namita kanefa nandray mariky ny bibidia sady miakohaka eo alohan'ny sariny. Na tsy mpivelona ho any amin'ny fariafo mirehitra solofara izy roa. Io le bibidia le antikristy dia ty le mpaminany sandoka. Ty bibidia ty le niakatra tamin'ny ranomasina, ty niakatra tamin'ny tany. Fa nefa rany atsipy eny amin'ny fariafo. Tanareo mbola resy fanotelony koa. Ary any izy tena KO mihitsy izy ihany. Toko faharoapolo andiny fahafolo. Ary ny devoly, io le dragona, izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo solofara izay misy ilay bibidia, io le antikristy, sy ilay mpaminany sandoka, io ty bibidia niakatra avy tamin'ny tany ity. Ary ampijaliana andro manalina mandrakizay ireo. Zay nefa ran'ireo. KO tanteraka. Vita tanteraka ary mandrakizay. Ny anao fijalianao telo sy tapany fotsiny. Fa ny an'ireo mandrakizay fijaliana. Zany iny eo. Dia zao zany ny zavatra mitranga. Le dragona nazera avy any an-danitra. Tadidinareo toko faharoa ambin'ny folo. Le antikristy avy izy.
avy any amin'ny ranomasina le antikristy ary le mpaminany sandoka fa izy avy amin'ny tany fa ny Andriamanitsika fa izy ka ny anina tamin'izay velona mandrakizay dia le nahariny tiana zay raha avy any an-danitra ny Andriamanitsika nahary lanitra dia nahary ninona koa nahary tany ary nanahary ninona ranomasina tanareo le fa tsisy eto makaiza ho ainizanizy zany sisa 66 zany a ty makaiza zany ary mizesy ta satria lehibe ny Andriamanitra raha misy rehareo izy dia aoka Jehovah ny reharehany ary za mirehare amin'izany satria lehibe ny Andriamanitra mandresy ny Andriamanitra izy ny aviany zavatra rehetra ary rehetra zany kay a Andriamanitsika créateur fa ireto zavatra rehetra dia créature reo no mampatahotra anao reo no mampatahotra anao fa satria va ianao tsy manana an'le créateur nefa ino izy eo akaikinao tsy le eo akaikinao io akory a faomponao 9 ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena na mantra na manan-karena na ny olona afaka na ny andevy dia nampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana sy eo amin'ny andry io ary le horera ino ty nampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana sy eo amin'ny andriny mba tsy isy azo mividina mivarotra afa-tsy izay manana marika dia ny anaran'ny bibidia na nisa marina ny milisa milaza ny anarany indro ny fahendrena aoka izay manatsaina nisanisa mariky ny bibidia fa isa mariky ny olo zany 970 zany isa marika izany latsaka folo tara kely zany le lazaiko tery mareta kely ianao fa avoaka ny sariny rehefa avy eo tanareo le voaka tsy neny trompe raha mbola tsy mety mivoaka hatramin'izao ny Joe Biden aiza ina andika an'le hoe ampandraisy marika avokoa eo amin'ny tanany havanana sy ny eo amin'ny andriny ny dikany io va dia asiana pusy eo amin'ny andrinao na eo amin'ny tananao dia atahotra mafy ianao amin'izay fa overiny famonjenao sa ny dikany io dia le tamin'le anao natao batemy tambola kely pangalatahaka fotsiny io 666 io fa ny Deutéronomie toko fahenina andiny fahavalo miresaka an'izany tany mandeha ty tra mitabataba be anao mandeha ty na tsy mandeha tsisy Deutéronomie toko fahenina andiny fahavalo aoka ao amponao zao didomeko anao an'io zao ara-pianary tsara ny zanakao zany ka resao amin'ny mandrakariva na mipetraka ao tranonao ianao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo fezo famantarana eo amin'ny tananao reny areo aoka fefampatsiarovana eo amin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao inona ny dikan'izany rehefa miteny izany Andriamanitra to foana hoa symbolika ny tian'Andriamanitra apetraka fa rehefa maka ara-baky teny dia manaonao foana ara-baky teny dia poma foana olona efa lehibe fa manao exponentiel sy logaritme ny anao mbola poma ray ampina poma ray mila poma telo mbola diso ihany ary efa misy poma fezo famantarana eo amin'ny tananao reny ary ho fefampatsiarovana amboniny andrinao le lalàna zany a aoka omponao zao didomeko anao n'izao io lalàna io le hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra sainao rehetra ary ny herinao rehetra andiny fahadimy eo ambony eo andiny faefatra hoe Adonai Elohenu Adonai Erad Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ray ihany tiavany Jehovah Andriamanitra ao fonao dia zay ohatsy izy ataovy eo ponao ataovy eo fezo famantarana eo amin'ny tananao ataovy fefatsiarovana eo amboniny andrinao ny andrina zany ny tia lazaina dia zao hoe saintsainao andro manalina fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany ny lalàny ny saintsainy andro manalina ary eo amin'ny tanana dia ny tanana no manao zavatra dikan'izany hoe tanterao ampiaro ataovy
fa ny fitiavana ny fahatanterana ny lalàna rehetra rehefa ny fitiavana nanaovanao zavatra rehetra dia mahatateraka lalàna ianao atao zay tian'Andriamanitra resahana inona ny nanaovany jiosy azy Matitoko 7:20 ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakterany sy ataony vavetiny morotongotra kanjony filakter dia ny jiosy tokoa mandrakandroany misy an'le jiosy juif orthodoxe reny a dia mbola misy boaty kely ngeza be eto dia ao anatin'iny misy an'le soratra amin'ny teny hebreo hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao fonao rehetra fananao rehetra ny herinao rehetra ary dia misy eto dia misy koa mitolambaravarana mba nandeha tany anazy fahasoavana anakany dia nahita mihitsy hoe way reto ry zalahy dia filakter zany ny olona rehefa mandray ara-baktery filakter fa tsy zany tian'Andriamanitra mpitaina azy raha izany ny fipetrany a dia ohatr'izay koa zany le 666 teo amin'ny andrina sy teo amin'ny sandry eo amin'ny andronao zany dia ny angala tahaka an'Andriamanitra fo tsaitsainao andro manalina ary ny zavatra ataonao dia mitovy amin'Andriamanitra sy aka ny toeran'Andriamanitra zay ne le izy indro ny fahendrenaoko izay manatsaina nisanisan'ny mariky ny bibidia isa mariky ny olona zany 970 zany isa mariky zany inona indray ara nidiran'le 666 farany le chiffre zany teo dia hitantsika hoe rehefa mangala tahaka nataon'le retsy dia zay le andrina sy sandry sy manao fa le 666 inona indray ny dikany meko anareo ny chiffre maromaro zay voalaza teo fa ny sisy tsy nomeko ny mariky ny bibidia zany a dia rehefa mirehirety aka ny toeran'Andriamanitra ianao hoe zany rôle zany mahavita an'io développement personnel fotsiny io dia efa mivoatra be ianao vitanao io ataovy matokisa ny tenanao tafavoaka ianao ao ianao zay ao ianao zay zay ny saintsaininao zay ny ataonao rehefa mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ianao zay fisainany zao dia fisainany ratsy fanahy inona indray ny azahoako zany hoe mpivarotra tsy mividy inona indray ny azahoako ao anandray ny azahoako an'ity ao anandray ny azahoako an'ity aiza indray misy alainao anahy zany rôle égocentrique dia 666 ianao zay ny mariky ny bibidia rehefa zay ny saintsaininao andro manalina zay ny ataonao ho anao tombonao aparolinanao aleken'ny olonanao andoalian'ny olona eo anatrehanao makaina eny patron izy ianao io zay rehetra ataony zany dia ho an'ny tenany ihany ary ianao raha vao tsy manao ny zavatra tiako taoko mamay ianao fa maninona ny tsy ataonao ny tiako fa maninona ny tianao ihany ny atao izy zay ny mariky ny bibidia dia ale mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira maniratsira an'Andriamanitra amin'izay nandre lalana zany zany Andriamanitra zany tsy tamaso hoe zany fotsiny nanjanaka atsika Andriamanitra vazaha zany razam-bazaha zany hoy ao nisy foany zany hatramin'ny andro Jesosy Kristy misy zany zao mbola izy zany aneorina any ary zay ny nampitandreman'ny tompo zay ny tantarain'ny tompo fa io na miseho rôle tahaka ninona ary dia maivana efa resy io fa valo efa resy io ary azo resena inona le sisy ny sisy a dia 7 moins 1 ainareo fito ny sorana ray mira enina inona ny fito feno enina tsy feno saika feno fa tsy ampiray fotsiny zay le izy ka izy mangala tahaka an'le fito izy fa tsy mety mahatratra an'le fito efa démontreko anareo teo le izy tsy mety mahatratra an'le fito izy fa enina ihany dia ny enina koa dia isa mariky ny olona azo resana ny olona ihany koa ny enina amin'ny ankapobeny satria ny olona no ariana tamin'ny andro fa enina fa ny olona eto zany dia le olona tahaka ny
hitanareo ny taranakikaina niala tamin'Andriamanitra izy voaroka zany kaina le namono ny Abela de lasa nandeha reny tany de nanangana tanàna izy de nanao mozika izy ry jobala ry de any tsisy an'Andriamanitra fa manao ny fiainana izy atao daholo organisation rehetrarehetra plamma be mihitsy ny teknika ny développement rehetrarehetra mandeha be ny développement kaina zanakaina daholo nanao ny muzika ny fambolena ny urbanisme ny architecture ny ina koa toy ny aluminium sy ny rehetrarehetra zanakaina daholo zay velona na tsisy Andriamanitra raha fa organisenay tsara milamina fotsiny fiainanay de sava zay fa ny taranakiseta indray tamin'ny taranakiseta ozy izy no ny antsona voalohany ny anaran'Andriamanitra zay indray zay matoky an'Andriamanitra zay fakatoavana an'Andriamanitra zay miasa zay manao zavatra fa ho an'ny tompo sy miaraka amin'ny tompo sy avy amin'ny tompo ny anaovana zavatra samy miasa ihany de zay tsy miasa zany manety makaiza sommaire fa mizara roa ny olona na ny olona tsy nazy tsisy akoatr'izay de ny taranakaina zany le tonga ty am'le iny nanomboka tamin'ny voadamaseva de va zay nitetiky ny devoly de tsy miova mihitsy nandeha ny resaka rehetrarehetra fanaovan'ny devoly amin'ny Eva fa rehefa tonga tamin'ity point iny devoly de tonga de tratry Eva tsy ho faty akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy toa de mihinanao paomy Eva eny grave n'ity paoma ty tsisy paoma reo anaty baiboly any matratra anazy any foana mavoatsika olombelona rehetrarehetra te hitovy amin'Andriamanitra angala tahaka an'Andriamanitra 666 aka ny toeran'Andriamanitra de mahalala ny tsara sy ny ratsy zany hoe za ihany mahafantatra amin'ny mahasoa sy ny tsy mahasoa zany manapaka sy mandidy an'io aboariko tsara ohatran'ny taranakaina ny fiainako rehefa milamina tsara fiainana de sava na tsisy Andriamanitra raha mety ny fiainako mireusira mahomby tsy zany tadiavintsika mahomby mbola ataontsika zay amindray andro fa andraso aloha de ny enina koa zany ny isa enina koa de maneho ny fahavalon'Andriamanitra averiko aminareo baiboly ray manontolo amin'ny resaka an'izany fa ny chiffre ao anaty baiboly ao de misy an'izany daholo jereo inge ohatra ny Goliaty mba tsy tadidinareo tsy karitrareo hoe Goliaty Samuela voalohany toko 7:10 nisy lehilahy ray mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tobo Filistiny Goliaty ny anarany avy any Gata izy enina kiso ray njeny alavany tahaka ny votenin'ny mpanenina ny aben'ny nizaradefiny lelalefiny de milanja 100 efatrany le 666 mariky le olona ny olona ohatrany de mpiantsy any de mivahoaka an'Andriamanitra efatrany i tantara voalohany toko 20:12 ty koa misy lehilahy goavana be avany Gata ihany koa izy avany Gata koa izy nisy ady indray tao Gata ary tao nisy lehilahy goavana enina ny ratsan-tanana 420 nisan'ny ratsan-tanana sy ny ratsan-tongany ary izy de isan'ny taranaky ny rehefa hita anikeo baiboly io mbola tsy mino nanangana sary vongana i Nebukadnezara Daniela toko 7:1 nanao sary olona volamena Nebukadnezara mpanjaka 61 aviny 9 sakany execontati amin'ny teny grika de ty exa sakany mitsangana teo amin'ny tany lemaka dora tsy maintsy mekoaka amin'ny daholo fa zay tsy mekoaka de alefa any amin'ny lafaoro mirehitra afo zany lany fotoana raha mihina efa tapotra ny lera fa aok'izay de ina am'izay le 666 zany ny sisy zany mariky ny fahavalon'Andriamanitra
fa ny 666 dia le telo izay iray santoko 6 satria mangala tahaka an'Andriamanitra dia lozan'izay tsy mino ny telo izay iray fa ny baiboly ara manaiky an'izany na tsy miteny ary izy hoe trinité satria nahoana le dragona io le devolo satana io le contre le ray fa tsy makaizy tsy makaizy io arany Mikael arkanjely dia fa naharesen'io le ray eny amin'io mba hitanareo ve ny ray hatramin'izay ny resantsika teo zay tsisy ataon'le ry efa tsy mipetraka eo amin'ny seza fiandriana ary izy tsy niala teo ary izy tsy miala eo mihitsy tsy voakitikitika mihitsy ny seza fiandriana na kely azy fa tsy hoe resy akory dia nentina anakany dafy dia rehefa aveo verina dia anaovana fety be ny tantaro-pahanjakany tia mahery ny Andriamanitsika ary le bibidia nivoaka avy amin'ny ranomasina io ny antikristy izay mikontra ny zanaka tsy makaizy tsy makaizy ary ny 6 fahatelo ty zany le 6 voalohany ty le 6 faharoa dia 6 fahatelo zany le bibidia le mpaminany santoka contre ny dia fanohatra amin'ny fanahy masina le fanahy fiton'Andriamanitra zay io donc tsy hoe olona izy akory zany le 666 fa ny mangala tahaka an'Andriamanitra mirehare tahaka ny toeran'Andriamanitra dia zany no antsoina hoe 666 dia farany amin'izay toko 410 tsika zao 5 raha mbola matahotra ihany ianao dia meko nyty farany ary hitako fa indro ny zanak'ondry dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy momba azy samy nanana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra teo amin'ny andriny inona ny eo amin'ny andrinao fa misy eo amin'ny andrinao tapik'andrinao jereo daholo aoka samy jereo tapik'andrinao i Jesosy ianao rahalahy tsy hitanao zany fa misy izany ao anatin'ny sainao ao toizantsika eto izy satria tapaka le tamin'iny dia araka voalaza teo zany dia misy marika amin'ny andriny tsirairay na izy marika ilay bibidia na izy lay anaran'ny ray voasoratra eo amin'ny andrina le hitantsika eto zany raha ohatra ianao ka anisan'ilay vahoaka an'Andriamanitra 12 tany amin'ny testamenta taloha 12 aty amin'ny testamenta vaovao dia zay no manome an'ilay 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy raha toa ianao ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra zany dia manana an'io anarana voasoratra eo amin'ny andrina io raha tsy zay dia manana ny marika ilay bibidia zany ny eo amin'ny andrinao sy eo amin'ny sandrinao ny apokalipsy toko 7 manomboka amin'ny 5 koa dia miresaka an'izany hoe ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fimpisahan'ny masoandro nanana ny fitobokaseh'Andriamanitra velona ary niantso no anjely 4 zay natsaina hanimba ny tany sy ny ranomasina teo tamin'ny feo mahery izy hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisina itombokase amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitra ary nandreny isan'izay voaisy tombokase 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy no isan'ny voaisy tombokase dia hitantsika zany fa averiny foana sy apetrany foana ary lazainy fa alohan'ny avian'ny fandravana alohan'ny avian'ny fandringanana sy ny rehetrarehetra dia fa mipetraka ny tombokase eo amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny andriny ireo vahoaka an'Andriamanitra 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy dia miankina amin'izay fotsiny anizy ianao raha ohatra ka tsy azonao tsara ny fandehan'ny tombokase dia efa natao zany teto amin'ny gasy MMB ivoaka tsy ho ela ihany koa ny vidéo momba an'izany fa ny tombokase dia marika hoe an'ilay olona ianao zany ka na ianao an'Andriamanitra na ianao an'ilay bibidia inona no saintsainao andro manalina inona no sitrakao ny tenin'Andriamanitra sa ny hitovy tahaka an'Andriamanitra alalany tsara sy ny ratsy ary inona no ataonao
amin'ny fiainanao isan'andro fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sa ny mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy mijanona amin'ny lalana faleam-panota ary mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Zay zany ilay izy. Ny toko 7:15 ihany koa, toko 7:10 ao anatiny tsara mihitsy an'ilay miresaka an'ilay bibidia izy de zao lazainy hoe ary akohaka eo anoloan'ilay bibidia zany ny olona rehetra monina ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao bokin'ny fiainany zanak'ondry izay voavonatra amin'ny androenana izao tontolo izao. Izay zany ny akohaka eo anoloan'ny bibidia izay tsy manana ny anarana voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry. De tsy izy zany fa ireo izay tsy nino an' Jesosy Kristy, ireo izay tsy nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany de mazava ho azy ny tenany ny fangalana tahaka an'Andriamanitra zay ihany no antopisidy saintsainy sy ataony andro aman'alina ny atonga azy ho Andriamanitra kely eto amin'ity zao tontolo zao ty. Zay zany ny dikan'le hoe miakohaka eo anoloan'ilay bibidia ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. De toizatsika izy verina amin'le toko 4:10 tsika toizatsika amin'ny 2 izy hoe ary nahareo feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy ary ny feo zay reto de tahaka ny ampitendry lokanga mitendry lokangany ary mihira tontolo-kira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny olona izy. Tsy nisy afaka ny anatra zany tontolo-kira zany afa-tsy 4,000 sy 4 alina sy 1 hetsy zay navotana niala tamin'ny tany. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Ireo ny manaraka ny zanak'ondry na aiza na alehany. Ireo ny navotana avy tamin'ny olona ho volom-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy. Dia hitatsika zany ny fiderana, ny tonon-kira vaovao, ny firaham-baovao zay ataon'ny olom-bovonjy rehetra any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny zava-manana efatra sy ny olona de ny hira firaham-baovao izy. De averiny foana le 4,000 sy 4 alina sy 1 hetsy izay tsy raisitsika arabaky teny ozy izytsika fa ireo vahoaka an'Andriamanitra na ny tany amin'ny testameta taloha na ny tany amin'ny aty amin'ny testameta vaovao zany navotana ny ala tamin'ny tany izy ireo, tsy hoe akory hoe nakarina na nanjavona fa afaka tamin'ny fahoriana teto amin'ity tany izay ahitana fahoriana ity zany izy ireo navotana tamin'izay izy ireo. Ireo ozy izy tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Zany hoe mazava ho azy fa tsy raisina arabaky teny ihany koa ty fa mampiseho ny fahadiovany ireto olom-bovonjy reto zany, mampiseho ny zavatra ataony hoe manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany. Io ny saintsain'ny andro aman'alina, io no ataony andro aman'alina. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Mahatonga azy tsy nisy lainga hita teo am-bavany, natonga anazy tsy manatsiny de noho ny fanavotana nataony Jesosy Kristy ho azy ireo teo amin'ny hazo fijaliana. Noho ny rany Jesosy Kristy zay nanady ho azy ireo namela ny elokany zay ny mahatonga azy ho virjiny, mahatonga azy tsy nisy lainga hita ary mahatonga azy tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra satria izy ireo manaraka ny zanak'ondry naiza no alehany. Izay ny fiarovana ho atsika, izay le samby fiaranoa ho atsika, miaro atsika amin'ny loza ny safodrano sy ny fandinganana sy ny zavatra tsy mety rehetra ataon'ilay bibidia dia tsy misy afa-tsy ny fisitriana ao amin'i Jesosy Kristy, ny fanarahana an' Jesosy Kristy, ny fanekena ny asa-panavotana zay nataon'i Jesosy Kristy ho atsika teo amin'ny azo fijaliana. Raha iverenatsika ny tamin'ny toko 12:12 efa hitatsika teo foana io fa iverenatsika hoe izy ireo kosa de naharesy azy, naharesy an'ilay dragona zany noho ny am'rahany zanak'ozy sy ny teny nanambarany azy. Hitatsika
naharesy azy no ny rany zanak'ondry sy ny tenina nanambarany azy no ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy sy ny fisaintsainany sy ny fiainany tenin'Andriamanitra andro aman'alina no mahatonga ny vahoakan'Andriamanitra maharesy ilay dragona. Ary nitoy any tena vao maika gazabe ary tsy nakamamy aina izy na de ho faty azy. Tsy izay ny zava-dehibe, tsy hoe raha maty izy akory de aresy, fa na maty ary izy mbola miaraka am'le zanak'ondry zay nividy azy, zay nifidy azy, zay nanavitra azy hatrany. Zay ny mahatonga azy tsy matahotra na de ho faty azy. Ka raha niara-ny fahafatesana izany izy reo olona voavontsy navotana ireo inona ndray ny fahoriana lehibe noho izany. Inona ndray ny fahoriana lehibe noho izany. Zay fampijaliana sy famonoana nahazo ny kristianina nandritry ny tantaran'ny fiangonana nisen'izany foana. Raha tsy teny afa-tsy anankiroa fotsiny ohatra ny tany Eropa atsinanana tamin'ny andro Ceausescu zay filoham-pirenena romanina zay nampijaly kristianina maro. Fahoriana ne zany tsy hitantsika teto Madagasikara zany fa fahoriana zany. Ny faharoa ohatra dia nataony Hassan II mpanjakan'ny Maroka, fa nisy mihitsy anie ny olona zay nendasina tamin'ny menaka, kristianina zay nendasina tamin'ny menaka, nanaovan'ny Hassan II azy. Inona ny fahoriana mbola mihoatra noho izany. Fa fanaovana tsinitsinina an'ireo martiora zay efa maty noho ny fahoriana zany anany malagasy. Fatatsika ry Rasalama martiora sy ny Faralahandriamazoto sy ny isan-karazany zay nampijaliana ny dorana velona nalatsaka avy teny ampamarinana sy ny rehetrarehetra. Efa fahoriana zany, fahoriana foana ny ainan'ny zanak'Andriamanitra teto amin'ity tany ity. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy tratran'izany, mbola tsy tratran'izany zao. Fa ho avy zany, misy foana zany, efa nisy foana izany fahoriana lehibe izany. Ka inona ndray ny fahoriana lehibe noho izany? Fahoriana zay atao hoe tsy voarin'Andriamanitra tsony zany le olona, ka rehefa tsy hitan'Andriamanitra ny arovana ny vahoaka noho ny fahoriana lehibe de hoe asainy mitsoka ny zanany de lasa manjavona tsy hita, de ao anatin'ny telo taona sy tapany eto ambonin'ny tany de ho avy am'izay ny fahoriana lehibe. Tsy tompoka efa nandalo fahoriana lehibe daholo ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny lafiny isan-karazany zay lalovany arak'izay zakany no ampitondrain'Andriamanitra. Izy tsy mampitondra izay tsy zakatsika. Zao aloha ny zakatsika de zao no ampitondraina. Fefa fahoriana zao, fefa fahoriana zao, betsaka ny mbola miaritra fahoriana any amin'ny tany silamo sy any amin'ny tany sinoa sy ny isan-karazany rehetrarehetra any miaritra fahoriana tahak'izany. Fa ny vahoakan'Andriamanitra de maharesy foana na de eo ara ny fahoriana, eo ara ny fahafatesana, ary rehefa maharesy izy noho ny rany zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy de tsy mankamamy tsony izy na ny ainy aza na de ho faty aza. Tsy zava-dehibe aminy zany satria miaraka amin'ilay zanak'ondry izay nividy azy nanavitra azy hatrany izy. Dia ny faran'ny apokalipsy, ny andininy alohan'ny farany, ny faramony andininy faraka amby roapolo ny amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo de milaza an'izao izy hoe: hoy izay manambary ireo zavatra ireo, eny afainganao, amen, avia Jesosy Tompo, avia Jesosy Tompo. Izay no marana ny bokin'ny apokalipsy. Ny tena apetrany ao anatin'izany de zao hoe: iza no andrasanao? Lay nouvel ordre mondial ve no andrasanao? Le lehilahy nota ve no andrasanao? Sa miandry an'i Jesosy Kristy ianao? Fa za mankahery anao, rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ianao, alao miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izany ny zava-dehibe indrindra, izany ny fandresena faratampo indrindra, ny fiandrasana any Jesosy Kristy. Efa nisy foana, ary mbola isy foana zany ny 666. Raha tena resitsika de fisainana io, zavatra atao io, fangalatahaka sy fitadiavana ka ntoeran'Andriamanitra ny 666. Mbola isy foana zany. Zay rehetra maka ntoeran'Andriamanitra de izay no mitondra ny mariky ny bibidia eo amin'ny sandriny sy eo amin'ny andriny.
tahaka ny hoe mahery zany io 666 io, tahaka ny hoe manam-pahefana zany io, satria betsaka ny manam-pahefana zay mandray an'io toeran'io ary niekohaka teo amin'ny bibidia mihitsy mba azahoany an'io, niekohaka teo amin'ilay dragona mihitsy ary mba azahoany fahefana. Fa tsy izany ihany, fa mety ianao zany, mety izaho zany te haka fahefana, te haka toeran'Andriamanitra, te izaozao, te ho ajaina sotompony eto amin'ity tany ity. Tahaka ny mahery sy manam-pahefana izy saingy tsinitsiny raha vaopitahaina amin'i Jesosy Kristy. Ary zay no netitsika ny resantsika nandritra nyity fampianaran'ity, nampitahintsika amin'i Jesosy Kristy io fa tsiditsiny zany 666 zany, na izy zany na roviny zany hipotra na roviny zany hipotra. Fahavalo efa resy ny devoly. Zay rehefa lazaina antsika foana, efa resy izy. Ianao tsy afaka maharesy azy satria ngeza lavitra noho ianao izy. Saingy raha vaopitaina amin'i Jesosy Kristy izy dia tsisy dikany. Satria ilay Jesosy Kristy pahary fa izy no ariana. Fahavalo efa resy ny devoly. Tsisy tokony atahorana azy intsony mihitsy zany na kely ary. Tsisy. Satria efa resy izy. Efa voasoratra any an-danitra ve nefa ny anaranao. Zay ihany ny vahaolana tokana. Rehefa voasoratra any an-danitra ny anaranao dia isan'ny vahoaka an'Andriamanitra ianao zany, le 144 000 ianao zany. Ary tsy zay manam-pahefana eto ambonin'ny tany na 666 na antikristy na mpaminany sandoka na nouvel ordre mondial akory no anafaka izay tomboka se efa napetraka Andriamanitra teo aminao zay. Tsy izany mihitsy. Fa raha manana an'io ianao dia tsy mankamamy ny aintsony na dia ho faty aza. Izao dia efa apetraka zany. Tsy misaina ny etỳ tany fa misaina ny zavatra any ambony. Zay ihany ny avitanao manatanteraka an'izany. Efa voasoratra any an-danitra ve ny anaranao, efa mino sy manaiky an'ilay Jesosy Kristy maty ny solanao, nanavitra anao teo amin'ny hazo fijaliana ve ianao. Raha ianao no tokony faty teo dia izy no maty. Nitondra ny fahotanao, ny solo anao teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa manaiky an'izay ianao fa voasoratra any an-danitra ny anaranao amin'izay. Dia fataro zany fa ny rano zanak'ondry ilay nalatsany ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, io no entintsika mandresy ny bibidia. Io no entintsika mandresy ny bibidia na amin'ny fisainana isan'andro zany, na amin'ny zavatra tao isan'andro zany. Dia izay ny anambarana eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly foana, ny banjina antsika hijerentsika ny Jesosy Kristy isaky ny mamaky baiboly ary ny amakiantsika baiboly isan'andro. Fa ny rano zanak'ondry ihany no entintsika mandresy ilay bibidia. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany ary manantena fa ho afaka ny tahotrao amin'izay fampianarana tsy feno, azoko antoka fa tsy feno zay, dia zay moa ny apetrako foana hoe tsy voatery ho azo loa daholo, afaka mametraka fanontaniana ianao. Misy ny pejy gasy mahay mamaky baiboly azonao alefany ny fanontaniana. Afaka manao fanamariana ianao raha ohatra ka tsy ekenao ny fampianarana teo, tsy maninona zany. Ary afaka manao fanampikevitra ianao fa tsy ampy zany, tsy feno zany. Fa zao kosa nefany no tena apetrako aminao, na inona fihevitrao. Andao hiandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Lay fiverenana manetriketriky maso rehetra hitazina ny te izay nandefina azy ary. Andao hiandry lay fiverenana amboninahitra fa tsy lay tahaka ny tamin'ny voalohany teo amin'ny tranon'omby. Andao izay no andrasana fa tsy zavatra hafa akoatra ny Jesosy Kristy. Rasoa!